Hagnevitra kely zaho mahakasika ny vaovao ratsy taminay avy Anamenabe. Anamenabe zany nisy zazalahy 8 taona eo no nohaniny voay tamin'ny renirann'ny Belosy Tsirbina. Mialohan'izany nefa dia mionjoka amin'ny alahelo miaraory amin'ny fianakaviany lay zaza, mankahery ihany koa ho an'ny fianakaviana fa apetratsika hoe zay angamba no lahatra, ka mirary fiononana feno ho anareo fianakaviana zay na nindaosin-janaka, nindaosin-jafy, koa dia mirary fankerezana sy fiononana feno ho anareo fianakaviana. Raha nahita an'iny video iny zao de eo ihany lay zaza hoe maty, araky niteneniko teo hoe ndao apetraka hoe efa zay no anjaran'ilay zaza. Fa ny zavatra nampilatsaka ny ranomasoko maly ariva mijery iny video iny de fieritseretako ny ray aman-dren'ilay zaza, lay niteraka an'ilay zaza na ny ray tapo aminy mahita zanakanao zao ro atelina voay, hita tena anjany nenahy nandianany nampilatsaka ranomasoko. Ahoana ny toe-pon'ny ray aman-dreny niteraka mahita zanaka nateraka, zanaka tiana hoanina voay, tsisy azo atao nefa any tena nampilatsaka ranomasoko. Ahoana reo fianakaviana mijery an'ilay zay, io lay zanaka ateliny voay nefa tsisy zavatra azo atao. Zay zany nampilatsaka ranomasoko maly tany am'le fianakaviana, indrindra ny reny niteraka raha ohatra nanatrika nijery an'iny zavatra iny teo. Mafy tena mafy zany, mafy tena mafy zany ny situation zany hoe io zanakinao hoanina voay, ho faty, anao tsisy azo atao. Za aloha zareo tsy mahazaka an'izany, tena tsy mahazaka an'izany zany. Bon, apetrako eo aloha iny resaka iny, fa resaka zavatra anankiray zany. Zavatra resako eto sanatria akory tsy fanomezana tsiny, tsy fotoana fanomezana tsiny zao, fa ny sanatria hisy zavatra mitovy am'ireny aty aoriana, sanatria engany tsy hisy zany. Fa raha sanatria hisy de zay zany mba hitondrako sosokevitra sy fomba fijery amitsika, indrindrindra atsika amin'ny faritry Menabe, indrindrindra amin'ny faritry Belosy Tsirbina, sy zay misy rano, misy voay rehetra. Sosokevitra zany no harosoko eto, raha sanatria hisy situation ohatran'ireny amaray afaka maray any. Zaho tiky olo-mpagnarato, mpandrono ozy ny teny ofisialy, tanatin'ny taona maromaro, anatin'ny 8 taona angamba, nandrono foana tamin'ny rano misy voay mazava ho azy, nivezivezy tamin'ny renirano Tsirbina iny amataony maro, nagnarato ataony maro. Ny expérience nay mpagnarato zany tiako teneneo arminao, fa zay mpagnarato efa nanarato tamina resaka ranovory laka misy voay dia inoako fa hanaiky zato isan-drato ny zavatra resako eto. Zahay zany tamin'ny fotoana zany rehefa alohan'ny hiditra anaty rano na tsy handrono zay fa hoe handeha handro anatin'ny rano, anatin'ny laka, dia misy
zavatra atao hoe kaboom nanaovana anarany. Io kaboom io zany a, le rano io zany ampidina ohatran'izao amin'ny tanana, mila olona mahay anazy a, de lasa mipoka zany le rano ohatran'ny basy mipoka io mihitsiny. Zay zany nataon'ny mpanarato rehetra rehefa hidina anaty rano, tsy maintsy manapoka an'iny rano iny aloha manao kaboom ozy fiteninay azy. Inona no antony anaovana an'iny kaboom iny? Iny anapohanany rano. Raha ohatra misy voay mipetrapetraka amin'ny sisiny egny na akaikaiky egny, mandositra izy maheno an'iny rano mipoka igny, an'iny rano mipoka igny any anaty rano any a, tena mafy be ny feo any anaty rano any amin'iny rano apokanao aty ambony iny a, mafy be ny feon'izy iny any anaty rano any. De mba mandositra zany raha sanatria misy voay eo akaikikaiky eo maheno an'iny zavatra mipoka iny. Tsy atao indray mandeha, atao misesisesy mihitsy indimy inefatra, zay vao mandro ampilaminana amizay. Na rehefa mandrono misy moa zay amin'ny fotoana fandronoana, amin'ny fagnaratona iny misy mijoboka anaty rano mihitsiny. De alohan'ny hijoboka anaty rano de manao an'iny ihany koa mba androanany le voay na biby hafa zay akaikikaiky eo. Ohatran'izany ihany koa rehefa mandroaka trondro zahay amin'ny Manarato a, de iny ihany koa fandroana trondro iny mihodina boribory. Ohatran'izao mpanarato, ohatra misy mpanarato 10 na 20 eo, de samy manao an'iny de mandroaka le trondro hiditra any anaty arato. Fa mafy be iny fipokan'iny rano ampidina iny ao ambany ao. Zay ny fataonay mpanarato. De raha ohatra koa zany ambony lakana zahay zao mbola ambony lakana ka sendra nahita voay hoe io voay miakatra ambony rano, de raha vao mahita an'iny zay de miaraka mipaika lakana daholy a, zay rehetrarehetra tatatatatatatata pena am'le five io izy ny ao ampovoantany a, five io zahay na faritsy Menabe, pena amin'iny le lakana iny samy mipaipaika an'iny fa mafy be koa zany iny feon'ny lakana pena mafy iny any anaty rano agny, sady mitabataba zay mipaipaika an'iny lakana iny, zay rehetrarehetra lasa le voay tonga de lasa mandositra. Zany a ny expérience-nay a tamin'ny mbola nagnarato. Le tiako tenenina zany hiverina amizay za am'le situation nahazo an'le zazakely. Mety ho iaho angamba tsy de be lakana loatra ilay toerana na nitsangan'ilay loza, fa raha ohatra zany toerana be lakana nitsangan'ilay loza ka raha samy naka lakana daholo zany a ny olona rehetra teo de nanao an'izay zavatra teneniko zay a, fa tsy zaka ny voay le tabataba be satria mafy any anaty rano iny lakana pena amin'ny five iny, mafy be any anaty rano iny feon'iny. Ka raha nisy 10 lakana 10 enina zany samy mipaiky fiven'igny lakany aby sady mamonjy an'le itelemana an'le ankizy eo, tsy maintsy navotsiny le voay igny. Fa mety ho eo angamba mety tsy be lakana teo am'le toerana. Raha lakana ray tsy possible, fa mila lakana maromaro, feo maromaro miady tatatatata samy manao zay, fa tsy maintsy avotsiny le voay le zaza igny tam'izay. Efa niteny moa mpitandro filaminana fa niezaka nitifitra. Le tifitra aty an-tanety le tifitra de tsy ho henao ny ambanin'ny rano any mihitsy ny fipoakany basy iny, fa aty an-tanety foana zany le fipoakany basy no mafy. Zay ny tsy vakian'ilay voay lohan'ilay tifitra, satria tsy henony any anaty rano any iny tifitra iny, fa zay lakana mipoapoaka be zay zany iny tena mafy be anaty rano, iny mampandositra anazy. Zay zany mba zavatra tiako zaraina amitsika raha sanatria ho ao a hisy tranga ohatran'ireny ka raha mba be toerana be lakana ihany a, de zay. Nahatsiarovako tonga de tamberina tao an-tsaiko daholy a ny fiainako taloha tamin'iny tranga iny. Any amin'ny misy rano zay aria Kabatomena aria, amin'ny vavarano Kabatomena, zay olona faritry Morondava mahay an'izany, de misy rano vorokely akaikin'le vavarano Kabatomena. Io rano vory io efa nagnaratôvako koa io, maromaro zay mpanarato nandeha. Zay moa rehefa manarato de amin'ny alina foana. De hitanareo rehefa mifoha maraina be iny amizay a, mandeha mangorona ny arato satria ampandrina le arato rehefa alohan'ny atory zahay a, de
ampandrina le raha de maraina be amizay zany mangorona an'le raha sady maka an'le trondro alohany andehanana hody hitondra an'le trondro azo. Fa rehefa isainao io lohana voay io satria le maraina be mivoaka ambony daholo le voay ao andongoza zay anaran'izay zay olo faritra Morondava mahay an'izany, zay andongoza zay surtout olo mipetraka ambanimbanivohitra mahay an'izay andongoza zay, raha misy laka kely zay ao, laka somary ngedangeda kely zay ao. Fa rehefa anao amizay mangorona raha atao amin'ny maraina be iny, rehefa isako ny lohan'ny voay, efa maisa voay 3 za mbola tsy tapitra foana vao isako, hetsaka fanontaniana amizay za ambony lakany ty zany raha iainanay ato isaky ny alina teneniko, zay raha atao amin'ny alina zany maka an'le trondro maka an'izao de tsy maintsy pepena aloha laka satria fa misy mivoaka akaikinao, de isa minitra zany anao tsy maintsy mipaipaika ny lakana igny de mandositra koa igny, manisa an'le voay amizay za raha maraina be iny ty ve zany no iainanay ataona mandritra ny alina am'tiky fagnaratovana ty, efa maisa 3 za amin'ny voay mbola tsy tapitra foana. Enfin zany nanapa-kevitra tsy zalay tsy famelomam-pogna atsika ty fa famonoa fo. Jereo raha iainatsika ato Matognala, jereo voay reo miome fotsy moa zalay mpagnarato. Zaho ngamba eo amin'ny ray volana teo ngamba nagnaratovako nanjonoako tam'le rano, zaho farany androany nagnaratovako aty non tsy famelomam-po ty vonoam-pogna ataoko, zaho ro iainatsika Matognala eto san'andro atao jereo zany safiana manodidina atsika zany amin'ny alina regny maizim-bolana amin'io de voay foana manodidina magnaraka ny lakanao foana. Fa zay teneniko zay atahorany raha vao misy zavatra tena atahorany le raha zay. Le fandeha le izy nanomboka teo za tsy nagnarato, nijanona tsy nagnarato amin'le rano, afaka ray volany tsy nandehanako nagnarato amin'le rano tsony, tratra ny namanay anankiray nisy hôtely voay ambony lakana igny, fa heureusement moa mba tsy naratra fotsiny izy fa mba nahay niady amin'le voay de mba avotra de nentina hôpitaly. Nanomboka teo ny farany aby am'izay fagnaratovany nanaraka marina foana neny namahora ofisialy marina foana ny namahora fa tena zaho tapitra zao. Ka ohatran'izay zany le tiako tenenina, ka aokatsika indrindrandrindra am'izao fotoana fahavaratra zao amin'ny rano Tsirebina de tena masiaka ny voay am'izao, ka tokony mba hitanjona ihany isika rehetra indrindrindra amin'ny zaza mba tsy avela andehandeha rery amin'ny moron-drano any le zaza, mba tokony hitanjona ihany zay zany. Fa de mamerina ny fankahirezana fianakaviana zay manamandroa mahereza tompoko fa ataotsika hoe zay angamba no lahatra handaozan'ilay zanaka atsika. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.